Anisan'ny feny ely ihany koa izay tao anatin'ny herinandro maromaro ny mety hisy tany fanjakana ao anatin'ny fitantanana ny orinasa JIRAMA. Malohana izay manana ny ambarany ministry ny angovo. Tsy hisitaka amin'ny fitantanana ny orinasa JIRAMA ny fanjakana araka nambaran'ny ministry ny angovo Fienena Richard. No mariany kosa fa tsy maintsy hisy ny fanovana ny satany JIRAMA. Raha voaniditra tao ministera dia nolazaiko ilay fiovalana statut hoe tsy ilay lalàna 75024 ntsony no itony ananan'ny JIRAMA statut fa tsika zao efa misy an'ilay lalàna 2003-036 izay nirehetra ny orinasa rehetra tokony vadika tao izay le antsona matetika amin'ny teny vazaha hoe mise en conformité fa za dia tsy nilaza mihitsy avoainareo daholo ny bandy rehetra izay nilazaiko fa hoe anao privatisation tsika tsy nisy an'izany ary nambarako amin'ny syndicat zavatra zay dia nivany aya hoe ay raha zay le izy dia dahoary resaka dahoary hotohizana ny dinike. Tsy maintsy rosona ny fanarenana ny orinasa JIRAMA ho ministry ny angovo. Fanarenana iaraha mifanaiky amin'ny syndicat eo anivon'ny JIRAMA ny famolavolana azy ho hiatrano ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra. Tokony ary tsy maintsy atao ny fifanakalozana izay ny tena zava-dehibe mba ahitana iaraha mitondra ny olana misy rehetra mba hamahana azy. Izay ny zavatra be ny resahana atao dia nipetraka zay ary mety atetitetika ny fivoriana hoe miaraka amin'ireo intersyndical reo izay voalohany faharoa ny resahana ihany koa le statut dia ho hita eo misy resy lahatra misy tsy resy lahatra satria voalohany resaka voalohany resaka dia ho hitantsika miandalana eo hoe inona ny vokatra tokony anarenantsika any JIRAMA raha resaka zay statut zay resahana fa ny tena tanjona dia resahana tao hoe miara-manaiky ny be sy ny maro fa latsaka katerena ny orinasantsika JIRAMA. Anisan'ny hojerena manokana araka ny fanazavana ny olan'ny fahatapahan-jiro izay mampikaikaika ny tanàna maro.